somary matsikaiky sy mahavariana ary mahagaga ihany koa ny fihetsiky ny mpanao politika malagasy ankehitriny ary mety hanova zavatra betsaka mihitsy ary mety sy fiantraikany goavana ihany koa amin'ny hoavin'ny firenena sy amin'ny hoavin'ny Madagasikara. Voalohany dia mahagaga anay ny taratasy. Ny taratasy izay nalefa ny professeur Azafy Albert izay milaza ato anatin'ity manosony amin'ny président ny Conseil national de réconciliation anazy izay ny siniaviny co-président de la transition moa izy ato fa intsina kely co-président du conseil présidentiel zay no izy ny Andriamatoa Emmanuel Rakotovahiny. Zay ny siniaviny ihany koa ny Andriamatoa Fetson Rakoto Andrianirina ary ny siniaviny Andriamatoa Mamy Rakoto Arvelo. Ity taratasy ity dia ampahany moa no hovakina amin'ny vahoaka sy tsika mpanao gazety eto izay manaraka an'izao valandresaka izao. Fa rafitinina le izy dia taratasy mifono ary fiantsiny izay tsy azo leferiny, izay tsy azo ekena ihany koa. Satria dia raha misy zany fivoriana atao any Copenhague izany dia anisan'ny nahazo fanasana i Madagasikara. Ary tiako ny manamarika fa ny olona rehetra ny ankamaroany dia filoham-panjakana, filoham-pirenena dia nahazo an'izany fanasana izany daholy. Ary raha mikasika ny Madagasikara dia ny fanasana dia amin'ny anaran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina izay filohan'ny tetezamita mitana ny asan'ny filoham-panjakana, filoham-pirenena eto Madagasikara. Ny zavatra mahavariana amin'ity taratasy ny siniavin'izy efatra amin'ny rahalany anankity nefa dia mandahy mafy zareo ary mangataka amin'ny secrétaire général ny ONU ary mangataka ihany koa ny prime ministre ny Danemark mba aka amin'ny fepetra rehetra, mba tsy hanomezana visa, tsy hanomezana trano ipetrahana na hébergement ary tsy hanome ihany koa ny accréditation rehetra, izany hoe ny taratasy rehetra ahafahan'ny délégationna malagasy manatrika an'io fivoriana io izay voalaza tsara ato hoe une prétendue délégation de Madagascar conduite exclusivement par monsieur Rajoelina. Sady taratasy tsy misy fanajana no mamenatra izao zavatra izao mamenatra enatra ho an'ny malagasy ary sy ny vahoaka izay monina ato aminy, satria dia hitan'ny baribary ny fiantsiana sy ny fahakalana sy ny tsy fitiavana ao anatin'izao taratasy izao. Mazava amin'ireo olona anankefatra ireo tsara nefany fa ary izay efa nisoniavana zareo tany Addis Abeba ihany koa fa ny filohan'ny tetezamita izay miandraikitra ny asan'ny filoham-panjakana dia Andry Rajoelina ary amin'ny mahafilohan'ny tetezamita izay miandraikitra ny asan'ny filoham-pirenena izany dia Isaïe Irery. Voalaza ao ny anarako mbola tsy miova androany fa mbola Andry Rajoelina no afaka misolo tena ny Madagasikara eo amin'ny fivoriana iraisam-pirenena toy itony ary ny tenako ihany koa no afaka manome délégation amin'ny olona izay tokony hisolo tena ny firenena malagasy raha toa ka tsy misy ny fahafahana. Ka manoloana an'izany fantatra zareo tsara zany zavatra zany dia araka ny lazaiko teo hoe ny zavatra ohatrany tony dia tsy afaka ekeny ary izao zavatra tony fihetsika ataonao zareo zao dia manova zavatra betsaka voalohany indrindra eo amin'ny fitantanana ny tetezamita satria sarotra tsy azo ekeny ary manasarotra ny fiara-miasana ny cohabitation izay eritreretina apetraka eto a Madagasikara. Zay ny zavatra voalohany efa namaly an'iny moa za ary efa namaly koa zareo tompona andraikitra tany hoe aminay dia ianao Andry Rajoelina ny
filohany tetezamita misolitenany Madagasikara. Asa mety te hiovanarana angamba ny ry Fetsona sy ry zareo rehetra manovety fa mbola tsy afaka ovana sanatria ny anaran'izao tsy afaka ovana hoe Andry Rajoelina. Rehefa tonga hoe afaka ovana Andry Rajoelina ny anaran'zareo dia zareo no afaka misolitena amin'ny firenena malagasy mandeha amin'ny fivoriana toy itony. Ny faharoa dia mikasika ny fivoriana zay nataony le filoham-pirenena anankitelo tena dada indrindra eran-tany zay natao tany Maputo. Ao anatin'izao zany dia amiko dia midika fanitsakitsahana sy tsy fanarahana ny zavatra efa tapaka sy nyavina, ny zavatra tapahan'izy telo mirahalahy mianaka zay filoham-pirenena efa naonga ny vahoaka na naonga ny lalàna avokoa teto amin'ity firenena ity. Fa matoa Andry Rajoelina nanaiky ny hiaritatana amin'izareo dia noho ny fijerevana ny tombotsoan'ny firenena sy ny tombotsoan'ny Madagasikara. Amin'ny fomba ahoana moa no ahafahana manome ny ministère ny aménagement du territoire any Andriamatoa Ravalomanana zay efa nampisy olana betsaka sy olana goavana amin'ny resaka tany manerana ny Madagasikara. Satria izahay isaky ny mandeha ny tety faritra hitantsika tsara fa dia isan-kerinandro dia mivoaka foana ny ty Antananarivo ity zay renivohitry ny Madagasikara mijery ary manontany mitafa sy midinika amin'ny roaponina rehetra manerana ny Madagasikara. Inona ny olana? Mitaitaina sy mitebiteby ny olana satria ny akamaroan'ny tany eto amin'ny firenena dia natao amboletra na lasan'ny orinasa vahiny na lasan'ny mpitatana teo aloha. Ary vohitantsika ny zavatra niseho tany amin'ny faritra nalehako farany teo tany Afenerivo Est ka dia nisy olana goavana mihitsy tany zay mivahana atao anatin'izao fitondrana tetezamita zao. Zay ihany fa betsaka na ny orinasa mpanjakana rehetra azy ho ataonay moa ny inventaire dia tapitra nalain'ny mpitatana teo aloha avokoa. Ary zay no natonga anay indrindra naka amin'ny fanapahan-kevitra hoe ajanona oka tsy omena amin'ny mpitatana na olon-tsotra intsony ny tany fa raha misy tany omena dia aloha ambara ampabe maso sy ao anatrehan'ny vahoaka. Ny fanomezana zany amin'ny ministère ny décentralisation et aménagement du territoire amin'ny Ravalomanana ao aminay dia midika fampitehana an'ity firenena ity. Misy ministère vitsivitsy ihany koa zay hoe nomena ny anklafy Didier Ratsiraka. Fatatsika tsara ny zavatra niseho, fatatsika tsara ny zavatra misy, ny fangalarana ombenombeny nisy teto mikasika ny volany Jirama zay hita amin'ny anao manjery. Fatatsika tsara zany, efa misy manana ny fahaiza manao manokana momba an'izany eto. Io moa dia mahagaga anay ny fakana ny ministère toy ny finance et budget tonga dia omena ny enclave Didier Ratsiraka. Zany zavatra zany aminay dia midika ihany koa fa zavatra tsy azo leferina satria dia filoham-pirenena anankiray ankehitriny no natosikintsika, no natosiky ny vahoaka ivoaka ary tsy tatana noho ny jadona misy natao teto amin'ny firenena. Fa ankehitriny dia filoham-pirenena anankitelo be izao noho ny tsy fahaiza mitatana, noho ny fanaovana ampimambo ary indrindrindrindra noho ny famotehana n'ity firenena ity no te hiverina amin'ny herin'ny manontolo ato amin'ny eto Madagasikara. Ka zavatra ity zany dia aminay dia ohatran'ny fanaovana kilalao. Kilalao ny fiainam-bahoaka sy kilalao ny vahoaka malagasy satria dia ohatran'ny nataony zareo loterie ny fizarana ny seza sy ny fizarana ny tombotsoa tany Maputo tany satria dia samy naka ny ministère daholo izy ireo asa ary ny tena nagaga dia ny ministère zay misy anga ny tombotsoa ahafahana manao tombotsoa ny tena manokana no nalainy satria dia nagaga fa ny mouvance Zavelbert dia ny environnement et forêt ony ny mine hydrocarbure ny pêche et ressources halieutiques asa mifono minina izany zavatra rehetrarehetra zany.